somary efa elaela ihany tsy hitana ny hevitra tato anatin'ny tambazotra sosialy i Fleury Rakotomalala mihamafana ny fivoaran'ny toedrara politika ao ny resaka fanomezana certificat de nationalité ny Andrajoelina tsy ara-dalàna fampidiran'ny HCC ny anaran'Andriamatoa Andrajoelina tao anatin'ny lisitra ireo kandidata izay hirotsaka ho fidina amin'ity 2024 ity sy ireo fandikan-dalàna maro hafa izay nataon'ny HCC toy ny fametrahana tsy ara-dalàna an'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta lasa filoham-panjakana nandimby ny Andrajoelina. Maro dia maro ireo zavatra tsy ara-dalàna fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana izay nataon'ny HCC nataony ity gouvernemanta ity. Fa nionkevitry Fleury Rakotomalala manoloana ny fihetsika ataon'ny HCC ankehitriny. Tsy mahagaga satria tsy vo izao nisy trangan-javatra ohatra izao. Ny fahitan'ny Fleury Rakotomalala io dia mitsinjo ny ain'izy ireo miasa ao amin'ny HCC, indrindra fa filohan'ny HCC Florent Rakotoarso. Raha ohatra ka sanatria nandany andray dossier n'Andriamatoa Andrajoelina ny HCC, mety senario tamin'ny andron'ny tompokolahy Zafelbert no hitranga. Miaramila mihitsy no miditra ao anatin'ny bureau-ny HCC, manosika ny HCC mba hanao ny asany. Fa nefa moa tsy nitranga zany tamin'ity taona 2024 ity noho ny HCC nandray ny dossier ny Andrajoelina filoha teo aloha. Zao ity resaka Cédric hoe resaka nationalité ity. Maro ny mpahay lalàna ny fampiresahana na ny mpahay lalàna malagasy na ny mpahay lalàna vahiny. Fa nisy anankiray zay tena niteny ary nanazava izy hoe ny zavatra ohatrany tony dia arakaraky ny solomaso izay anaovan'ilay olona. Raha misy teinte rouge, zany hoe tima zany na tsy haiko teinte inona le solomason'ilay olona, dia hafa mihitsy ny heviny ary mifanaraka an'izay ny soro-dalàna entiny eo anatin'ilay izy. Raha misy soritra loko loranjy dia mbola hafa ihany koa ny hevitra sy ny sora-dalàna ientiny reto loranjy reto. Izany hoe nitian'ity mpahay lalàna mpampianatra hazavaina sy hitenenina dia hoe tsisy mety reconnaître ny reto belligérant fanohatra reto hoe misy tsy tomombana ne io lalàna io. Tsy ampy na hoe tsy voafaritra tsara amin'ny tokony tena izy hoe misaoty automatika fa azo raisina amin'ny lafiny roa izy arakaraky ny hevitra politika ary eo amin'ny manahirana an'le izy hoy ity olon-dehibe ity hoe lasa misy manipulation politika ao anatin'ny fampiasana an'le lalàna. Anka rehefa tonga any amin'ny sehatry ny haute cour constitutionnelle zay tsy manana ary tsy afaka miapprécier na mitrancher nga on va dire afa-tsy izay dossier tonga eo ampelantanany. Eo koa mbola mipetraka koa azadino izy le ranamana le olon-dehibe fa itony sehatra itony hoe haute cour constitutionnelle itony dia matetika tsy maintsy mijery ary mandanjalanja hoe
hiteraka korotana ve ny angalako an'ity fanapakevitra ity. Aiza ho aiza zany misy ny force, aiza ho aiza misy ny mety isin'ny korotana na tsy isin'ny korotana amin'ny ora angalany ny fanapahakevitra. Efa nisy zany zava-drany ary anisan'ny vavolombelona amin'izany ny tenako. Tsy ny zavatra nisy ary ny tena nisy no ny tapahan'ny ACC tamin'izany androany. Samby nalala isika fa nisy zany hoe azo raisina nefa tsy mitombona. Fanapahakevitra politika zany ary raidraisina arakaraky ny sora-dalàna ao anatin'ny constitution na zay zavatra lazainy ao ka fa hanandaminana azy. Vavolombelona amin'izany tsika rehetra. Mbola nisy grave noho izany hoe mirotaka izay tafika misy ramandrika to raha sanatry ka ity mandretsy. Tamin'izany androany ny professeur Albert Zafy niditra tao amin'ny ACC ny tafika tamin'izany androany. Une bonne partie isy ramandrika to nivadika ny valim-pifidianana lasa n'Andriamatoa Ratsiraka Didier ny fandraisena tamin'ny taona raha tsy diso 7/7/1990. Zany hoe oui, io le namany ty hoe jurislateur manana forme juridico-politique nga. Nefa raha ohatra ianao nianatra lalàna tsy tokony ho zany ary tsy zany mihitsy ny rôle ny na ny andraikitra ny ACC fa mitranché araka. Fleury Rakotomalala manameloka ny tsy fanaran-dalàna zay nataony ACC nampiditra tsai Christian ho lasa filoham-panjakana nandimbany Andry Rajoelina. Manameloka ny fihetsika nataon'ny filohan'ny Sénat nanda tsy hitondra firenena. Na dia eo aza zany efa fantapantatry Fleury Rakotomalala ihany ny zava-misy tao ambadimbadika tao izay tsy hitan'ny mpanao gazety mihitsy, tsy hitan'ny vahoaka malagasy. Ny filohan'ny Sénat nanda ny tsy hitondra firenena, nanda tsy handimbany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana noho ny fanerena mafy loatra zay ataony ity gouvernement ity. Mafy loatra ny pression zay nahazo an'ity filohan'ny Sénat ity. Noharina amin'ny akoho voakapoka ny azo ity filohan'ny Sénat ity araka ny nambaran'ny Fleury Rakotomalala. Raha akoho voakapoka tsy le olona ny kapoka azo ny jereny fa aiza ny lalana hafana mitsoka. Filohan'ny Sénat ity noharina amin'ny olona andeha hiditry ny trano mitady lakle nefa nomena stylo. Zany hoe raha nanaraka tsara ny toe-dram-pirenena isika, ity filohan'ny Sénat ity dia efa vonona ary efa nivonona ny hitondra firenena raha vao mametra-pialana na ho lasa kandida i Andriamatoa Andry Rajoelina. Zay ny fanambarany fanehoan-kevitra tany amin'ny mpanao gazety tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay. Kinanjo nefa io ny zavatra nitranga noho ny pression mafy loatra ataon'ny gouvernement dia nanaiky izy. Zay ny fanehoan-kevitry Fleury Rakotomalala. Ohatran'izay ihany koa ty constitution ty. Tsy ara-dalàna ny fampitana ny pouvoir makany amin'ny prime ministre. Tandremo izy tenany Andriamatoa hery manana Razafy Mahefa jusqu'à la preuve du contraire, malgré ny investigation nataony Andriamatoa Fleury Rakotomalala zay nanaprova ary ny teny izy fa nisy nanaprova ary ny teny izy hoe ohatry ny akoho voakapoka. Il cherchait, c'est pas, il titubait. Andriamatoa hery manana Razafy Mahefa rehefa avy nanao soni sy naheno fa tsy izy no hitondra ny fanjakana ao anatin'ny
fotoana ny fifidianana. Na izany na tsy zany, na nilazany zany ary andray matoa Fleury Rakotomalala, tsisy valeur juridique zany, tsisy dalerany zany ozy le ray aman-dreniny taizana zay, fa tsy maintsy andray matoa hery manana raha zafy maefa no miteny hoe izao tompoko no zavatra marina ny tranga. Ka rehefa iteny andray matoa hery manana raha zafy maefa hoe marina fotrany akoho voakapoka, iza moa tompoko ny tsy ho fanina raha nieritreritra hoe ho filoham-pirenena aho, nefa ny mivoaka avao tonga tao raha nieritreritra ny aka ny lakle stylo no mena normal be raha fanina, fa anjara ny manazava ny zavatra marina tena nitranga tao, ary inona ny fandaminana sy ny zavatra tokony ny fampiresahana satria azadino. Fa andray matoa hery manana raha zafy maefa dia nagradilo afa ry izy taloha dia efa mapara na TGV iringirina. Satria ny toe-java-misy ankehitriny dia fanonganam-panjakana ankolaka, nefa fantatry ny olona mahay lalàna, fantatry ny olona mpanaraka toe-draharaha politika izany. Raha olona tsy dia ampy solaitra, tsy dia mahalala ny lalàna eto amintsika, tena mora amin'ity fitondrana ity no manambaka. Hitantsika tsara fa ny ankabetsan'ny vahoaka malagasy dia tsy mahalala fa fanonganam-panjakana io zavatra mitranga ankehitriny io. Fa ny zavatra ambanin'ny mason'ny vahoaka malagasy ankehitriny, ny zavatra mipetraka ao an-tsainy dia ny hoe mitady fikorontanana ireo kandida 12 izay tsy manaiky ny firotsako fidiana Andriamatoa Filoha Andrajoelina. Mitady korontana ireo kandida 12 izay mahita fa tsy ara-dalàna ny fitondran'ny Saint Christian ankehitriny, ary atahorana sao fidinana an-dalambe no hiafaran'izy ity. Ka noho izany dia manolotra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy, vondrona politika, ho an'ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka i Fleury Rakotomalala. Vahaolana dia tsotra, dia ny fifampiresahana ny amin'ny mpanohana ny fitondrana sy ny ireo mpanohitra ny fitondrana. Zay ihany dia ampy. Efa nanamafy ny vondrona Europeana eto amintsika, efa nanamafy ny FFKM, efa nanamafy ireo vondrona politika maro samihafa. Fifampiresahana no vahaolana. Solution amin'izay ny meko, zay maha observateur atsika, fa tsy ao anatin'le politika. Ty le farany ity no raisiko. Apetrao ary midira amin'ny fifampidiniana. Apetrao ary midira amin'ny fifampidiniana. Il y a des mille et des milliers d'arguments et même des millions d'arguments pour défendre son beefsteak. Mais quand il y a mille et des millions d'arguments pour faire tomber un pouvoir, à ce moment-là, les gars, il faut s'en méfier. Parce que ça peut, et ça pourrait venir any amin'ny zavatra tsy eritreretinao. Allo, ataony satria misy manao mamely akely any rehefa miteny vazaha zay ndraindray satria misy tsy voatikako izy, elako tsy ny tompoko, tonga dia les sentiments directs, ça pourrait venir de partout. Ary rehefa nisy zany teo tamin'ny tantaran'ny Madagasikara tompoko, dia mbola tsy mbola tara. Ohatrany hoe raisiko exemple, foana sady matetika Andriamatoa Iarajonary Mampianina, ozy ny teniny, tsy fifidianana ny solution ozy izy aloha, andao diovina ny tanàna. Oui, merci Randriamamy. Mise en garde, avertissement.
andao diovina ny tanàna ozy Andriamatoa ery rajona ary mampianina. Raha tianareo tsy miditra amin'izany ozy izy fa manara-maso. Ary moa tamin'izay tena nyteny hoe rangaty ve mivadika to. Ianao ny tompon'ny propositionko maninona tsy raisinao le fanaovana an'le izy. Fa tellement le olona désintéressé ao anatin'le démarche fa nisian'ny filaminana. No eritreretin'le olona. Ato amin'ilany communauté internationale na miteny hoe orzalahy mifampiresanareo. Miteny ny fiangonana ny FFKM. Orzalahy mifampiresanareo. Zay ny vidéo tsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.